Eto dia manamafy ny firaisapo sy ny fiara-miory amin'ireo fianakaviana rehetra izay namoy zanaka sy apiraitapo ary ireo fianakaviana ray manontolo ihany koa tamin'iny tranga mampivarahontsana iny. Tsapako ny alahelo sy ny fijaliana izay iainanareo ary tsy misy ny teny afaka anamaivana sy indrindra afaka amafy ny alahelo no ny famoizana tapoka ireo tanora zay voaeritreriny avokoa zay avanareo sy zanakareo. Izay indrindra no nampianatsoko an'ireo minisitra tompon'andraikitra izay misahana amin'ny vatana ity raharaha ity mba ahafahantsika mamoaka ny marina rehetra satria adiditsika adidinareo ny mitondra ary mampisongadina sy mampiseho ny marina rehetra ao anatin'ity raharaha ity. Ny vokatry ny fitiliana na ny analizy izay natao, ny vokatry ny enquête na ny fakana ambavany ihany koa izay afaka zaraina rehetra dia tokony ho zaraitsika ao anatin'ny mangarara, ao anatin'ny fahintsiny ary mba ilazantsika ihany koa ny marina rehetra androany satria saripady loatra rehefa misy aina nafoy izany, saripady loatra ary makarary ny ray aman-dreny, makarary ny fianakaviana ny antony marina namozana an'ireo ankizy, namozana an'ireo zaza sy zanaka ireo. Ary eto no nampanantsoko zany ny ministra misahana ny finaminam-bahoaka sy ny ministra misahana ny gendarmerie pirenena izay manaraka ny fanaovana ny enquête mixte ao anatin'ity raharaha ity. Eto ihany koa ny ministra ny fahasalamam-bahoaka izay misahana sy nandray andraikitra mikasika ny fitiliana, mikasika ny fitsaboana, mikasika indrindrindrindra ny fanarahana an'ireo olona rehetra izay marary sy mbola tsaboana ao anatin'ity raharaha ity. Ary nampanantsika eto ihany koa ny ramatoa procureur de la République izay manaraka ny fanadiadiana sy mba ahitantsika ny marina rehetrarehetra ao anatin'izany lafiny ara-pitsarana sy araky ny lalàna mikasika ity toe-draharaha ity. Miaraba anareo ministra sy madame procureur ary mamerina miaraba ihany koa any vahoaka malagasy. Raha iresaka hoe tena le fanadiadiana isika mitodika ato amin'ny ianareo ako ahoana moa zany no impossible zany hoe olona 30 na impolo moa zany no hoe le hoe miditra hôpitaly teo nanatrika an'ilay fanasana ny everana an'izany hoe nisy olona naneritra anapozina olona 10 natao hoe 10 inona le tena atao hoe mobile ao anatin'le mialatsiny amin'ilay teny vahiny hoe médecin moa zany mety hoe azony maro azy inona ny mobile atao anatin'izy io. To voaresaka foana ny hoe resam-pianakaviana, raharaha-pianakaviana lololona eo anivon'ny fianakaviana fa inona marina le tena nahatonga an'le izy efa hita tany anaty enquête ve zay? Sotra amin'ny fanontaniana miarabanao ampanajana andriamatoa filoha miarabantsika mpikambana amin'ny gouvernemanta ramatoa papan'olalàna nareo manadampanao gazety ary indrindra ny vahoaka malagasy mialatsiny fa farina kely ny feo zay manatrika an'izao fandarana amin'ny vanao zay veriko fa zava-dehibe tokoa. Raha mitodika amin'ny fanontanianao dia natsiaro ny toromarika voalohany namen'andriamatoa filoham-pirenenay izay mirahalahy tamin'ny voanitrango ny zavatra io satria ohatran'ny lanonana tsotra rehetra tamin'le 14 dia nisy ny évacuation ny zavatra voalohany indrindra ny eritreretina na tiana na tsy tiana satria ny nahazatra dia ohatran'ny hoe intoxication alimentaire nandeha avy hatrany nanome toromarika andriamatoa filoha dia nakany amin'ny asira zahay dia teo nefa nahita théoriquement atao hoe verbalement tamin'ny
tsabo a hafahafa izy ity dia nitoy tamin'ilay resaka nytenenina teo moa misy test préliminaire natao dia hita fa fanampozinana le izy a ninina natao nisokafana avy hatrany ny nadiadina ary araky ny teny teo a ampolony maro no efa maty tamin'ny lahady latsinainy efa nisokatra ny 18 efa nanao arrestation misy natao hoe famitorana savaranonando angamba ny azoko ilazana azy na hoe enquête sommaire teo a dia efa nivoaka sahady ny ataoko hoe mobile ozy ianao teo a mariana aloha fa fianakaviana ny ao anatin'io tao anatin'io zany fianakaviana ataoko hoe même génération zany hoe mitovitovy taona mitopopety cousin cousine ny akabeazany ny invitation officielle 30 mitondra namana sy ny karazany reo invité dia niakatra nanodidina ny 80 ny olona tao amin'ny toerana io dia ao anatin'ireo invité reo dia fianakaviana no akabeazany tamin'ireo 30 reo cousine ny tompopety no nampikarakarana ny sakafo zay voatazona any amponjy izy moa am'izao fotoana zao nampikarakarana ny sakafo izy a cousine zany hoe mpianada ny ray aman-drenindreo neny tompopety ny vavy a neny io raha-matoa anankiray io ny lahy io zany no mikarakara sakafo inona ny tany aloha tsy maintsy misy tantara zany mba azahoana manazava bebe kokoa ny tena zava-misy tamin'ny taona 1924 dia maty ny zokin'io le olona nikarakara sakafo cousine ny tompopety io sy ny zanany andro vitsivitsy taty aoriana inona ny nahatonga an'izay zavatra zay teo dia efa niseho ny disadisa mpianakaviana fa misy olona nahiahiny nanao ny zavatra io zay fianakaviana ihany cousine ny ihany zanaky ny anabaviny rainy moa zany ary mbola cousine ny tompopety ihany koa taty amin'ny taona 20 dia vaky ny resaka ary nitera-pahabe maso olona io fa ianao mantsy an'le cousineny no nanapozina ny zoko ary nahafatiny zanany cousine ny tompopety sady cousine le mpikarakara sakafo zay le ataoko hoe resa mpianakaviana disadisa mpianakaviana ny amafy ny ataoko hoe fanolanana sy ny fandrafiana atao anatin'ny fianakaviana teo anelan'elan'izay ny vadin'io cousine n'izay nitondrony ho nanome-pozina ny zokin'io dia io zany no miaraka tamin'le cousine le zokiny maty asana mazava le fanazavako sakaiza zany zareo sakaiza ary na bevokany le zokiny ny vadiny cousine ny le tondrony io ary io olona io ihany koa dia mbola nanana fifandraisana tamin'ny tompopety sy tamin'ny mamany tompopety dia mitombo ny disadisa taty amin'ny taona 2024 ary zay no tena nahatonga n'le zavatra tsy ampiheverana tsony no raisiny le cousinen'io ho mpanampy azy ilay olona nytenentsika mpikarakara sakafo raha ny ao amin'ny ara-pivelomana dia sahirana tokoa izy fa le olona cousineny etsy amin'ny ilany zany
metimety kokoa amin'ny fivelomana. Teo zany ny tena nanomboka ny amafy ny fankalana any io fianakaviana ary nanana ny olona io saina voasoratra ao anatin'ny procès verbal zany a misy fiekena ary mbola mitombo le tantara tamin'ny folo jona teo dia nisy fankalazana anniversaire ihany koa tao anatin'ny fianakaviana akaiky n'le olona saika ho pozinina io fa tsy tao izy any dia najanona dia tonga ny tamin'ny 14 iny zany ary somary vitsy any ny olona tao dia najanony aloha le izy tamin'ny le 14 dia zaraniarany karakara sakafo maro ny olona dia tao amin'io no nanatanterahany an'le zava-dozana taony. Nafatarana hoe izy nanao an'ilay hoe karakara sakafo izy ekena fa sao dia tondro molotra no nanambarainy satria titry tia anay satria mankahala anay dia izy no tonga dia nitenenina avy hatrany hoe nanao azy. Tozakely ny tantara dia mahavaly an'izay dia tamin'izay fotoan'izay no nanatanterahano zay ako teo ny zava-dozana taony. Nitondra ny zanany izy tanterany nampitondrana ihany koa izy ny zanaky ny kozinany anakiroa fa ny zanany naterany napetrany tany ambony riana moa ary tsy naseny tsy nahazo nidina nivoaka taty le zanany le niesy zany moa zany sy neveu satria mpianadahan-kely zay niaraka tamin'ny ray efa norarany any satria tany ampiangana zany ohatrany hoe nakinina taminy hoe tia mba hoe tany amin'ny anniversaire ny havatsika any dia netiny ary norarany aza mihinana fa tafihinana dia indrisy fa lodimandry tamin'ny sabotsy ny lanonana no nitranga tsy nivoaka ny trano mihitsy izy nefa ao anatina ataoko hoe lakourbe moa filazan'ireny satria tao ny tranondrazany ray aman-dreniny ery ambo mirary ery be dia be ny fianakaviana no mipetraka ao misy faty ambohitra tsy nivoaka tao mihitsy izy ratsy ny andro ny fandevenana ny alarobia manaraka an'io ary tsy nivoaka hitsapa lahelo na anoatran'izany fa niantso ny renin'ireo zaza mianadary eo hoe mifona fa zany nahatonga an'ireo zavatra ireo fa tsy nieritreretiko hoe tokony ho avo azy mianadary miditra amin'ilay fanontanianao amin'izay olona ray roa no mikendreny dia tao amin'ny fekekeliko nataony no nanambarany fa no ny amehana sy ny zavatra nataony dia tsy nieritreretiny olona mpolo ny telopolo n'olona matiny le zavatra nataony satria nieritreretiny fa reto olo rety any no ovo an'le pozina kanefa dia nahazo olona maro ary tsika ihany koa no manamarika fa tamin'le 16 angamba iny raha tsy diso monsieur le ministre no nahazo nivoaka tany amin'ny FPNG zay raha tsy diso hoe tary amin'ny conclusion tary hoe substance hautement toxique fa nisy olona voamarina fa nandray ray fotsiny dia nandray zavatra hafa dia nahazo an'le pozina dia maty. Ny zavatra tiana tenenina dia maro ireo fanadiadina natao ary mbola maro moa zany satria mbola tsy tapitra teo ny famitorana olona telo no voatana any amponja amin'izao ary ananana profo mazava tsy arakaraky ny
filaza zany hoe ino moa tsy maninona amin'ny maha-réseaux sociaux azy kanefa kosa araky ny tenin'Andriamantoa filoha teo dia hoe amina resaka voina be ohatran'izao na ny tena ara firy taona nanaovana ny asan'ny police judiciaire accident satria efa natrehako zany tamin'za directeur général ny ATT le teny Anjozorobe anisy 3 mahery maty fa dia hita hoe accident dia io fa tamin'ity indray mitoraka ity tena zavatra hafa mihitsy ary anisan'ny nahafaripeo angambany fa tsy natory andro aman'alina mihitsy manome tatitra ny Andriamantoa filoham-pirenena zany amin'ny zavatra io satria eritseretina tokoa araky ny teny teo hoe miandry an'ireo ho faty ve tsika zay voandray inona sy ny karazany fa ny fanadiadiana tsy maintsy atao ny fitsaboana tsy maintsy atao dia zay nahatonga ny hoe tsy maintsy nitaran'le zavatra ohatrany. Ary ina moa zany nidiran'ilay vadina mpanao baolina kitra kalasa satria toa tsy nanatrika an'ilay fety akory izy. Le mpanao baolina kitra mbola anisan'ny fianakaviana prahavavy ny mamany sy ny mamany tompopety dia ny vadin'io zany zobavy ny tompopety tsy teo tsy nanatrika ny zavatra io izy fa io koa dia anisy tantara tany aloha satria le namana mpanao baolina kitra dia olona nitaizany ny mamany tompopety dia misy disadisa koa tamin'ny androny dia miala tao izy ary ino no hitapoky hitam-pirenena tao anatin'ny fianakaviana fa tena miady marina izy mihoatra moa zany ny filaza azy ny tompopety sy vadiny le namana mpanao baolina ary zay no nahatafiditra azy ao amin'io raharaha io. Misy koa ny fikirakirana ny tao amin'ny cybercriminalité mety madame le procureur angamba no anazavan'izay satria efa any aminy moa ny dossier rehetra milaza ny atao hoe implication any io ramatoa io ao anatin'io raharaha io. Madame le procureur efa any aminao ny dossier rehetra araky ny nambarany monsieur le MTG teo anisan'ny fanontaniana apitraky ny maro mahakasika ny ilay tompopety efa fantatry ny rehetra moa zany fa i Fenoasina no anarany mahakasika izay ny fanontaniana maro mipetraka dia hoe tao foana ve ny tompopety nambara fa tsy ny sakafo izy tany ambolohany taty aoriana izy anefa lazaina fa marary mafy voalaza indray rehefa aveo fa natao évacuation sanitaire tany ivelany aiza marina misy an'ilay tompopety amin'izao fotoana izao impliqué ao anatin'ity tantara ity le izy maninona tsy nanatrika an'ilay fanadihadiana netin'ny zandary tery fiadanana fa tao amin'ny hôpitaly no nanaovana izay fanadihadiana nataony tao amin'ny brigade criminelle izay ramatoa procureur. Mialohan'ny amaliko an'izay fanontanianao izay dia mamela arabanao ampanajana Andriamatoa filoha manaja anareo minisitra membre ny gouvernement ihany koa ary miarabanareo mpanao gazety sy ny vahoaka any an-tokantrano any manaraka izao fandaharana manokana izao. Marina tokoa fa tena betsaka amin'ny fanontaniana mikasika an'izay tompopety izay eto zany dia manamafy fa mbola any amin'ny hôpitaly io tompopety io amin'izao fotoana izao. Efa vitan'ny cellule mixte eo anivon'ny gendarmerie pirenena sy ny polisy pirenena moa ny fanadihadiana savaravina mikasika io olona voalazanao io efa natolotra ny fampanoavana natolotra taratasy mikasika izany dia manomboka eto zany dia efa ho atomboka eo amin'ny fitsarana ny famotorana lalina mikasika an'io tovovavy tompopety io noho ny antony ara-pahasalamana izay tsy fahasalamana nahazo azy zany araky ny tatra izay namen'ireo mpitsabo anay dia tsy afaka mbola hiatrika fanadihadiana mandritry ny fotoana lava be io tovovavy io satria ao koa fantatsika fa rehefa manao fanadihadiana ny mpitsaram-panao famotorana
dia tsy hoe ao anatin'ny atsasakadiny dia vita iny, mety aharitra eo amin'ny adiny 3 adiny 4 eo ny fanadihadiana ny olona anankiray ny toe-pahasalamana io tovovavy io zany araka ny tatrana amen'ny mpitsabo anay dia tsy mbola afaka hiatrika izay. Noho izany dia ho ataonay tsikelikely miandalana ny fampitorana izay fampitorana lalina izay onay aminy. Tsara marihana koa aloha fa efa nisy ny fitoriana izay napetraka ireo ray aman-dren'ireo ndao sy ny fahafatesana teny amin'ny fitsarana sy teny amin'ny zandarmaria mikasika an'io tompom-pety io sy ny reniny. Aiza ho aiza ny atao hoe enquête amin'ny ankapobeny satria efa teneno zany le efa nambaran'ny MDG teo hoe efa nisy 3 ny toboka ponja vonjimaika, misy ny sous contrôle judiciaire amin'ny ankapobeny zany ohatry ny ahoana zao ny enquête eo anivonareo. Marina tokoa zay hoe misy anankitelo niditra ponja vonjimaika mandrapatonga ny fitaom-pitsarana. Efa teny aloha moa dia efa niteny foana izahay hoe misy ny vesatra mianjady olo ireo matoa nampidirin'ny mpitsaram-panao famitorana ponja vonjimaika reny olona ireny. Tsara zany ny manamarika fa rehefa taony ny mpitsaram-panao famitorana fanadihadiana ireo olona ireo dia misy tamin'ireo voapangy ireo ny aiky ny fanapozinana izay nataony. Tsara izay point anankiray izay hoe efa nisy olona ny aiky fananao an'io fanapozinana io. Io olona ny aiky fananao fanapozinana io zany rehefa nadihadiana dia barbara sy nanazava fa valifaty no antony nanaovany an'izay fanapozinana zay. Tamin'io fotoana nisian'ny lanonana io tsy hintana tamin'io sakafo io olona izay niaiky ny eloka izay nataony io ary araka ny voalazan'ny monsieur le ministre teo tsy navelany hihinana ny zanany fa nidiny tany anatin'ny efitrano. Nitondra tamin'le sakafo ihany koa izy rehefa vita le lanonana fa nariny teny an-dalana, tsy nohaniny, tsy nameny ny zanany fa nariny teny. Amin'izao fotoana izao zany no famitorana dia mbola tena mitohy olona mbola ho atson'ny mpitsaram-panao famitorana ho atao fanadihadiana ao anatin'ity raharaha ity anisan'izany ohatra reny olona sitrana somatsara efa niatrika fitsaboana tany amin'ny hôpitaly reny mbola atson'ny mpitsaram-panao famitorana reny ao atson'ny fitsarana ho atao fanadihadiana. Ahoana mikasika maman'ilay tompom-pety, maman'ny fenoasana? Ao anatin'izay atao fanadihadiana izay tokoa izy. Efa vita teny amin'ny zandarmaria pirenena sy ny polisy pirena izy ary efa tonga aminay natota taratasy-nady ary voalazako teo hoe efa hiatrika ny famitorana lalina izay anatrehan'ny mpitsaram-panao famitorana ihany koa izy. Resaka teo ny resaka cybercriminalité manana preuve matérielle ve ianareo hiincriminena an'ireo olona misy ny fifandraisana an-taroby izay ny fanaovan'ireny olona voaroaroa reny misy ny somaiso izay ny fandefasan'izy ireo izay efa hita nandritra ny famitorana savaravina izay natao teny anivon'ny cellule mixte. Mbola ho ela ve zany ty famitorana ity vao mety hoe ho hita ny tena marina mikasika ity raharaha ity. Plus izy mitraine mialatsiny amin'ilay teny vahiny mila le famitorana ataonareo plus misy sisaka mivoaka sy mety hoe onono na resaka na tsaiko na mety zavatra tena marina ihany koa tsy fantatra mivoaka eny anivony ireny tambazotra tserasera maneho ny heviny avokoa ny olona. Tsara ho marina aloha zany fa ny sazy miandry reto olona voaroaroa reto mety ahavoasazy ny olona voaroaroa izy voelika eo anatrehan'ny fitsarana adelika bevava dia ny fanaovana asan-terivozina mandra-pahafaty. Tena betsaka zany ny peine farak'izay mafy indrindra misy any anatin'ny lalànantsika zany. Noho izany tsy afaka, tsy tokony ho atao anatin'ny amehana ny famitorana. Tena alalinina fatratra mihitsiny. Azadino ihany koa fa resaka liberté olona no resahantsika eto.
Izany hoe tsy azontsika atao afainganana arak'izay itiavan'ny olona any anatin'ny tambazotra tserasera azy ny famitorana. Eto izany dia manome toky fa tsy misy mihitsy ny olona ho voadingana ao anatin'ny famitorana, fa izay rehetra tokony ho antsoina ao anatin'ny famitorana io sy ho raisina am-bava dia tsy maintsy ho antsoina sy ho raisina am-bava. Amin'izao fotoana izao efa mihamazava ny toedrara satria efa misy olona miaiky ny zavatra nataony fa na izany aza nefa dia tena mbola ho alalinina ifatratra ny fahitana ny proof sy ahitana ny marina rehetra. Ramatoa procureur, raha ny fijerin'ny opinion publique amin'ny ankapobeny ohatrany hoe afenina mafy na arovana mafy ilay tompom-pety tato anatiny ity raharaha ity natao na ny fakana sarana azy ary tsy azo natao misy mihitsy ny resaka nandeha hoe mety misy antony manokana iarovany fanjakana an'ity tompom-pety ity tsy hiditra amina resaka polémika moa tsika hoe misy olona ambony mety ho tafiditra ao anatin'izay resaka izay, fa ny fanontaniana tiako apetraka aminao ramatoa procureur hoe misy marina via le nantsoina hoe visa efa azo ny tompom-pety ary ny fanaovam-beloma araky ny fitantara tao anatin'ny fitsovana vavolombelona nentina irenty. Efa no amarinina aloha izay resaka visa zay, efa no amarin'ny mpanao famitorana izay tsy misy an'izany visa zany aloha hatreto. Marina fa manana passeport ilay tovovavy fa tsy misy izay visa zay. Tsisy hoanina aty amin'ny fitsarana aloha tena tsy misy mihitsy ny zavatra hoe ho afenina ao anatin'io raharaha io. Ary rehefa andeha ny fotoam-pitsarana eo anatrehan'ny fitsarana adeloka be vava dia ho atao fotoam-pitsarana pahibe maso io izay azony rehetra hatrehana. Izany hoe afaka iainao daholo zany ny olona rehetrarehetra ahianao an'izay fifandaharana andeha eo ahitan'izay proof hoentiny avy aty amin'ny fampanoavana izay tompon'ny fanenjehana. Ho fantatry ny tsirairay ihany koa dia ny fampanoavana amin'ny izay tomanenjehana azy izay dia milahatra mitovy amin'ny mpangataka mpitory. Izany hoe ho anay ihany koa dia tena zava-dehibe aminay ny ahitana ny maro anatin'io raharaha io. Izay ny teto Antananarivo fa manahoana moa izany mikasika ny tany Ambositra, tany Toliara izay sy ny tany Mahajanga? Hatrany ambony moa dia efa nambara foana hoe tranga samy hafa ireo, satria ilay tranga anankitelo noteneninao teo dia charcuterie no hoan'ilay olona. Nalefa tany amin'ny Institut Pasteur de Paris izay manana ny Centre National de Référence ana botulisme ny analyse an'ilay charcuterie dia ny anankiray tamin'izy ireo valy fa botulisme dia ilay tany Ambositra izany. Ilay anankiroa ny tany Mahajanga sy tany Toliara negatif. Apatsirika vetivety ny tantaran'ilay olona izay nitondra an'ilay charcuterie tany Ambositra ny aingavany Tamatavy dia nividy mortadelle izy araka ny ao anatin'ilay interrogatoire nataonay amin'ny tan'ilay marary. Avy eo nataony tany anaty poketra ilay mortadelle. Ny alavany Tomasina nandra-pahatonga tany Ambositra. Dia nefa izay tsy fanajana ny chaîne de froid vokatr'izay fitondrana azy ela be izay dia isan'ny facteur anankiray favorisant ahafahan'ilay otrikaretina mitondra ilay botulisme ao anatiny. Fa zay zany eto anivon'ny ministera tonga dia nandray ndraikitra avy hatrany ity anankiray ity tena kana botulisme dia nalefa ilay prélèvement dia nitany satria ilay macédoine de pâte salade de pâte nisy ilay mortadelle nalefa nakany amin'ny centre de référence dia nalefa tany koa ny singa an'ilay olona fa quantité insuffisante izy dia anakifatra tamin'ilay olona avany any anatin'ny rano prouvé hoe botulisme miaraka amin'ilay macédoine. Fantaniko kely azafady Abraham amin'ny raha matoto ny mpampanolalana nisy pasteur zay niakatra parquet fatao hoe ny zara vaovao tsy marina teo anivon'ny tambazotra tserasera mikasika nyity raharaha mbo malaza ity ihany. Nga moa izany izay maneho hevitra ve zany eo anivon'ny tambazotra tserasera dia afaka hoe ampiakarina parquet ampiantsoanareo. Ny faneho-kevitra aloha dia malalaka amin'ny faneho-kevitra kanefa kosa ny fanaparitahana vaovao tsy marina ny fitenenana famafazana lainga dia raran'ny lalàna
ary azo enjehana araka ny lalàna mihitsy reny olona manaparitaka vaovao tsy marina reny sy tsy mari-potitra ireny satria arak'izao hitantsika izao dia mampiteraka savorivory sy mampikorotana ny saim-bahoaka. Tia manaraka tia ngamba miora tsy ataoko hoe fanontaniana fa atao hoe fangatahana ihany ny amin'ny maha-mpanao gazety mitodika aminao Andriamatoa Filoha indrindra mahakasika ny fitantanana ny serasera momba nyity raharaha ity satria mpanao gazety amin'ny maha-mpanao gazety azy manao an'izay fitrandrahana izay ny vaovao rehetrarehetra mahakasika anazy mba tsy ataontsika hoe ho limitena amina vaovao ofisiel ny vaovao fa izay vaovao tena atao hoe voamarina avoaka ny mpanao gazety dia ho considérena avokoa ny fisokafan'ireo atao hoe loharanom-baovao rehetrarehetra angatahana aminao ihany koa Andriamatoa Filoham-pirenena mahakasika an'izay mba tsy isin'ny tranga satria fa ny rahantsika nalala teo zao ohatra Andriamatoa Filoham-pirenena ny mpanao gazety vahiny no manao an'izay interview izay tsy fantatra hoe 4 minitra moa no nahatonga an'ilay interview fa panikely tao anatin'iny ary ny afara tamina resaka abrogation mihitsy na fanasorana teo amin'ny toerana zatompona andraikitra izany fangatahana ataoko hoe iraisanay mpanao gazety rehetrarehetra angamba izay fanamariana kely izay Andriamatoa Filoha fa ny tena fanontaniako Andriamatoa Filoham-pirenena mahakasika ny hoe inona marina moa zany ity antsoina hoe mahery vaika tsy nambara hatramin'izay tia mba afaka valinao ve izay amin'izao fotoana izao. Ny zavatra mitranga aloha dia tena sady mahavaky fo no tena hoe mampite ary tena andraisantsika andraikitra voalohany ny afatararina ary faharoa ny ahitana ny hazavana ary fahatelo ny anafaizana an'izay tompondraikitra ao anatin'izao raharaha zao. Ny tiako marinana dia ny fitondram-panjakana tsy manana olona rovana. Ny rovany fitondram-panjakana dia ny vahoaka. Ny ataon'ny mpitsabo dia ny anasitrana reo izay marary. Fa ty trango ity dia mampalahelo satria fiainana fankazahoana ao anatina kaviana anankiray no lasa nitarika mihitsy atao hoe tsika affaire d'état ankehitriny ary eto moa zany dia miantso ny rehetra hoe aleotsika mba tsy hamendrofendro aniavan'ireo izay namoy ny akaiky anazy ireo satria mafy na mamoy zany olona zanaka na prêt-à-pot izay mbola eritserony zany. Eto dia miantso ny rehetra mihitsy mba hisiny retenu ary aloha re mba mivaovao marina ihany no lazaitsika sozaraitsika satria dia hita be loatra maro loatra ny lainga maro loatra ny olona ohatrany hoe tsy mahita atao afa tsy ove ka dia mitarika any amin'ny zavatra tsy izy ary zany tena aloha hitana rararopatsy ao anatin'izao zava-misy zao. Ny zavatra mitranga dia nandray andraikitra amin'ny fitondram-panjakana nampindohany mandra-pahatonga ny androany ary mandra-pahitatsika ny maro rehetra mahakasika an'io. Efa hitantsika taratra le izy satria tsy vao androany fa talohan'ny fetim-pirenena izay fa miakatra tao amin'ny télévision nationale miteny hoe zao aloha ny zavatra hitantsika misy endrika fanavina nyity zavatra ity ary inona ny zavatra mitranga ao anatin'ilay izy. Eto dia noentin'ny ministre izay misahana ny gendarmerie izay misahana ny ao anatin'ny fanadiadina ny zavatra misy ao anatin'izy io fa hofitiniko teo ihany koa ny procureur de la république sy ny ministre ny fahasalamana. Ny zavatra misy ary io moa le samy miteny daholo sika fa marina hoe marary le nisy olona maty ary tena miray fo amin'izy ireo 2 be zao fa azadiny fa miasa tisorako eto ny mpitsabo rehetra izay nanao ny hainy tso-zavatra mba hanavotana an'ireo izay narary. Mety misy tsy mahafaly atsika, mety misy tompona andraikitra 2 na 3 ohatrany hoe sonjy ray lohasatsy rojan'izay ray mamarary io fa ny zavatra tsara
mba tadiditsika kosa dia nisy 3 no sitrana somatsara amin'izao tsika amin'ny teny zao raha tsy fantatra ny singa voazitsika zany le singa ao anatin'io hoe ty le pozina ino no ahafahany mpitsabo sy ny dokotera na nasitrana anareo maro tsara ho fantatsika zany tsy ilaina ny évacuation sanitaire miteny aminareo fa za raha misy hainy pré-tandrazana mbola afaka votana dia manao ny ezaka rehetra tsika tadidinareo ngamba nyreny mpiasa tany Liban tany Koweït sy ny karazany nandefasana avion ray manontolo any satria nigadra tany mba hody eto tandrazana firifiry ny olona maty any ivelany zay etoan'ny fitondram-panjakana ny fodin'izy ireo eto tandrazana dikan'izany tena miray fo tanteraka amin'ireo zay niarambona ny tenako sy ny tompon'andraikitra isatsikajiny zavatra mampalahelo ahy ary mila mitandriny tsika rehetrarehetra satria ny zavatra misy dia noho ny valifaty sy ny lomilominy mpianakaviany noa natonga an'izao raha fitiniko ary satria za dia mahazo tatitra isan'andro niteneniny amin'ny mikasika ny enquête niteneniny teo amin'ny enquêteur zay sahan'ny polisy pirenena sy ny gendarmerie pirenena dia raha fitinina le zavatra nitranga dia tsotra nisy an'ilay cousine anankiray ny tompopety zay nanao ny sakafo efa nanana lomilomy tamina cousine anankiray ny antony dia inona araka ny teneniny Andriamato ministra teo ny zoko vavy nio nanao sakafo io na afaka lazaitsika hoe traiteur zany nanao sakafo tao ny zokony vavy dia sakaizan'le cousine vadiny cousine ny anankiray manambady ara-dalàna zany le cousine nio fa sakaizany zokony tia nanao sakafo ty tamin'ny taona 19 sy 20. Rehefa nisakaiza izy ireo dia bevoka le zokony tia nanao sakafo ty ary nekeny mino fa tsy zakan'le cousine n'le vadiny io zany hoe misakaiza amin'le zokony tia nanao sakafo tia ka bevoka izy dia niteraka rehefa teraka ny zokony io nanao sakafo io 2 herinandro taorina naterahany dia maty ary herinandro vitsy taorina nandevenana anazy dia maty indray ny zanany ao anatin'ny enquête daholo zany io nanao sakafo io zany efa manana lelo amin'le cousine ny anankiray namonjy sy fetito hoe enao zaho izy dia tsy miala aminao fa enao nafaty ny zokoko sy ny zanany ary tsy maintsy mbola hivaly aminao natao ny zavatra nitranga amin'izao tsika amin'ny teny zao zany dia rehefa nandeha ny fety maty anisan'ny voapozina ilay cousine ny lazain'le nanao sakafo ty fa nanatona ny zokiny ary maty ihany koa ny vadin'le cousine zay sakaiza an'le zokiny zay le zava-misy ny zavatra nitranga dia araka neny monsieur le ministre teo zany dia ny hoe nanao aveu io vehivavy zay anaponjy io zao tamin'ny lay anabaviny lay mpanao baolina kitra zay anaponja ihany koa ny fona nandoalika taminy hoe zany navita an'izao ratsy rehetra zao fa efa mandry ny saiko fa vita ny valifatiko fa zakaiko zay ho zakaiko zay nyteneko anareo hiteny marina tsika androany ary zany ny zavatra marina sy ny zava-misy ao anatiny ty tantary ty ny zavatra mbola anao enquête moa madame procureur fa ny zavatra mbola mitanga dia izy nanao an'io poziny io mitondra ny zanany tao amin'le fety
fa ny zanany nakatony tao an-trano tao amin'ny efitrano ray nanaovana ny fety tsy navela ny voaka tao ary tsy maty ny zanany. Fa ny zanany kozinina hafa ndray fa mifeterany hoe aza misakafo nareo fa mbola ny sakafo ihany dia maty le zany kozinina hafa reo romena ta. Rehefa nandeha ny fiandrasam-paty tsy mivoaka ny trano izy fa alohan'ny fandevenana izy mivoaka ary nifona tamin'ilay ray aman-dreny tao hoe tena mifona aminareo fa zany natonga an'izao zavatra rehetra zao. Mazava be izy nanao sakafo tsy narary tsy maty, ny zanany noentiny tao tsy sakafo tsy narary tsy maty. Ary rehefa nataony gendarmerie perquisition tany an-tranony, mba tiako alefa kely eto amin'ny hainao manjery teto fa tratra tao an-tranony ny ody rehetra nampiasainy tao amin'izany. Io mbola hitanareo io ngamany zao izy hita lehibebe kokoa. Ary rehefa nataony analizy tany ivelany dia ny zavatra hatramin'ny ao ny formule zany fangaro ny comprimé na fangaro ny zavatra BDB ary ny zavatra hita tao anatin'izany rehefa nataony analizy tany ivelany dia reto ny analizy ho lazaiko ny voaka malagasy. Tsy nanaiky namoaka ny reto ny mpitandro ny filaminana sy ny tao amin'ny fitsarana ary ny tao amin'ny fahasalamana toy sao dia ampiana-dratsy toy za mantsy zareo hoe mila lazaintsika mboka malagasy ny marina. Raha ohatra ka misy antsy nanatrondromana olona ka nahafaty tsy teny zao vidy antsy dia anatroboka antsy daholo ny olona rehetrarehetra. Fa mila mitandrina tsika amin'ny zavatra rehetrarehetra. Ny singa atao anatin'ilay izy dia ho lazaiko aminareo fa eto mila mitandrina tsika fa ny marina ho any lazainy ary ho lazaiko amboaka malagasy ny marina fa zava-maniry anankiroa mba tsy tenenan'izay fampitsora manina ary tsy nilazaina hoe zava-maniry satria nareo miteny Abraham Razafo inona le izy, miteny ny olona rehetrarehetra hoe inona le izy, samy tsika mitandrina fa ho lazaiko ary le izy androany ao anatin'ny fahamarinana sy ao anatin'ny fahintsiny. Ny zavatra hita tao anatin'le izy dia ny hoe misy planty anankiroa eto Madagasikara. Vakiako amin'ny teny frantsay dia azavaiko amin'ny teny malagasy. Datura zava-maniry si belladone. Belladone sont deux plantes toxiques. Une datura io. Elles contiennent toutes les deux de substances actives comme l'atropine. Ary ny datura io zany dia antsoina hoe appelé aussi herbe du diable. Manao recherche nareo hitanareo fa fantatry ny olona tsara zany zavatra rehetrarehetra zany. Ny principe actif ao anatin'io dia nahitana an'ilay hita tao anatin'ilay vomi an'ilay olona zay maty. Nahitana principe actif ana atropine. Tsy misy doute na ray segondra zany zavatra rehetrarehetra zany. Inona ny zavatra efehan'io dia araka ny lazainareo tao. Mbonareo menadaty mba ahafahanareo milaza vaovao marina ity. Raha forte dose io dia mitarika ny fahafatesana na ny paralysie respiratoire. Zay le datura. Ny belladone kosa dia miteraka ny vision floue, difficulté respiratoire et voire arrêt cardiaque. Io ny belladone. Io zany misy vo maintimainty io fa ny olana amin'ity belladone ity zany dia zao ireo voniny ireo zany dia fruit en capsule qui s'ouvre à maturité pour libérer des graines noires. Fa tiany tena zavatra mapana, toutes les parties de la plante sont toxiques, peut causer ni coma, na voire la mort.
fa ny problème dia zao ny baignoire io hitantsika teo iny zany lehibe teo dia sucré mamy mais extrêmement toxique. Vao mihinanao tonga dia tsy afa-miaina tsony ao anatin'ilay izy. Zavatra mampalaelo ao anatin'izy ity dia hoe fianakaviana noho ny olana ara-pitiavana, noho ny olana araky ny fielonana dia mahatonga zavatra ratsy mamaofady toy izao. Ary mila mitandrina antsika rehetra satria betsaka ny faheno amin'izany resaka fampisaviana, amin'izany resaka famonoana olona zany eto amintsika. Fa dia ny zavatra mitranga moa tsy maintsy ataontsika ny ahitana ny marina rehetra ary mbola mitohy ny ankety ao anatin'izy ity satria araky ny fantatsika moa zany dia misy le fianakaviana roa, ny fianakaviana nanao sakafo direct tsisy maty, ny fianakaviana ny topety dia tsy voy ihany koa ny reniny, tsy voy ihany koa ny zanany, ny fianaka directa ao anatin'izay. Zany zany ka akin'ny fitsarana, akinina amin'ny manao ankety ny andehanana hatramin'ny farany ary anasaziana farak'izay mafy, farak'izay enjana an'izay navita an'izao zava-dratsy mampalahelo, mahonena, fa indrindra zavatra fantatsika betsaka ireo namana zay ratsy manatsiny domandry noho ny tao anatin'izao. Ary ny farany moa ny teneniko dia ny teny ilay olona nanao tany anaty aveo hoe tsy naposiko hoe olona maro toy izao no andozony fatao anatin'izy ity, fa olona rehetra ihany no ny cibleko tao anatin'izy io. Ary tsara fantatsika fa any ampigadranany ihany koa lay mama rabe, tsy lazany hoe dada rabe satria raha matoa moa zany le olona zay nanome mahafantatra an'izao an'ireto zavatra reto. Ary ny ministra moa dia mbola nanao ny fanadiadiana ihany koa, ny gendarmerie mitondra an'io ireo zava-maniry ireo naniviny reny olona mahafantatra anazy, fa vao mifofonina zareo le izy vao nitenenina dia tonga dia fantatra zareo hoe datsuraty. Zay ngamba ny zavatra lazaina. Ary ampahafantarina zay fa nampanantena ny boaka malagasy ny hoe ny marina trany ary tsy hanafa ny zava-misy mihitsy eto amin'ny fiainana, fa indrindra moa amin'ny toy zavatra toy izao. Mankasitraka anao Andriamatofilo tamin'ity fotoana natokanao ilazana ny marina ity ary niantsonao reto tompona andraikitra mikasika iny raharaha fanapoizinana teny Ambohimalaza iny ankasitrana ihany koa ianareo tompona andraikitra namaly ny fanontaniana napetraka sy Abrazafy tamin'ity alina ity, alinalina amin'ny 7:30 minitra izao. Amarana anazy angamba raha misy hafatra avy aminao Andriamatofilo. Tsika moa ny zavatra maranako anazy dia toa zany manao antso ho an'ny olona rehetra. Ny faneho-kevitra moa zao dia fa lasa ohatrany hoe atao na tsy marina na hoentina hitaritana ny resaka makany amin'ny resaka politika, makany amin'ny resaka fahakalana, makany amin'ny resaka zay tsy mitombona. Ary reto mamangataka mihitsy mba hisin'ny retenu, mba ho fanajana ny ain'ireo zay maty tao anatin'ity zavatra ity. Aleo reto tsy mba ho lalovitsika, aleo reto ho araotiny, ary indrindraindrindra mila tsahatra ny fanehoana vaovao tsy marina, ny fanehoana vaovao tsy mitombona ao anatin'ity zavatra ity. Mila filaminana isika, mila fitoniana isika. Ary ny zavatra rehetrarehetra mitranga ankehitriny dia akoatran'izay zavatra misy dia irina ny korotana ny firenena. Ary tsika moa dia tsy andefitra mihitsy ho an'izay manakorotana, ary tsy tokony andefitra koa ny tompona andraikitra mareo izay manely vaovao tsy marina, satria tsy mety amiko ny filalovana ny zavatra toy izao. Ary indrindraindrindra tsy ekena koa ny mamendry fendro
ary tsy ekena ny fanararopaty arak'izay nyteneniko zay. Ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena jerevy tsara ary tsy haimony tsy angina amin'ny zavatra mitranga any Antsirabe. Jerevy tsara tamin'ny le 13 juillet nirehatra ny transfo tany Antsirabe. Nanonezaka rehetra ny tompon'andraikitra mba hiverenany ny jiro araka ny tokony isy fa tsy tokony isy jiro tony tao Antsirabe. Andro vitsy herinandro tao alohan'izay nisy grevy ninina nizanana tao teto ny grevy mipiasa ny jima rehefa mifanazava rehefa niresaka teto amin'ity toeranyity hoe zao fa tsy mariny zany zavatra rehanareo zany dia nipoaka ny transfo indray tany Antsirabe. Techniquement ataontsika hoe 10% ny tokony apoaka an'izany transfo na après zany transfo zany nefa dia nirehatra ary tao amin'ny toerana tsy misy caméra ireo a transfo zay nirehatra reo. Herinandro taty aoriana vao afakomaly nirehatra indray ny tsena iray manontolo tao Antsirabe. Mampanontany tena ihany zany hoe iza ny ao ambadiky zarinina ny tanjona sy ny zavatra tiana ho apela ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra any. Tsy betsaka mantsy no tsy manaiky ny voninahitra sy ny leadership apetraka eto Madagasikara amin'ny resaka lafin'ny diplomasia hoe andray filoham-pirenena maro tsika ao anatin'ny SADC, ho avy eto ny filoham-pirenena avy ao Afrika Atsimo fa ho avy eto ny filoham-pirenena ao Mozambique, ny Tanzanie sy ny firenena maro 40 aty amin'ny continent afrikana. Dia mametra-panontaniana hoe satria fantatray ny zavatra rehetrarehetra misy ny taratasy alefiny amin'ny communauté internationale tsy sinjany sommet zany eto ka tsy ekena mihitsy raha ny vahoaka sanatriany vava ladiny lela no atao sorona na ny fananam-panjakana no andeha potehana noho ny mety hoe tsy fakahozona hevitra ara-politika fa raha zay ny zavatra mitranga zay ny zavatra misy dia tsy maintsy andraikitra manoloana an'izany ny fitondram-panjakana satria tsy mila korotana ny vahoaka, tsy mila saborovoro isika eto Madagasikara. Eny ary mankasitraka andrintsika rehetra izay nanaraka izao fandarana manana fanasana moa zany avy amin'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ity fandarana manokana na raha itsika tany tokantrano mivantana amin'ny televiziona malagasy ny radio Madagasikara ankasitrana fentsika tany tokantrano tanaraka izany hatramin'ny farany mametraka amin'ny veloma mandram-piona toko klasy toko vavy.